Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarana. Mialohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifanina lehibe indray lasa babalana eo anantsika amin'izao fotoana izao dia fahalebele tena miarabanao tonga soa tsara miaraka aminay eto anatin'izao fandarana vavaka fiamenana izay ranao fandarana namoka izao ny akiradio ny mpikamana tanaty groupe izay maharesy manonona fiarana tompo amintsika tsirairay avy ary dia manasa anao indray hiaraka aminay ifampahireto amin'ity androany ity matoky somina fa raha miareto anao androany dia tsy taka nidirinao eto nivoahanao eto ary teteny aminao koa raha anao tonga miaraka aminay dia teteny aminao fa tsy kisendasenda akory izao tongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tonga soa arabaina dia mahereza tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Milo zatritra anao andaloantsika hivavaka metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra fampanazontsika ny anambavintsika mihaja hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana tain'i Jesosy raha anambavy mihaja anao ny fiterenana. Manonona ny fiadanantsika nan Jesosy Kristy tompo rahalahy zokialay azafady fa dia zokialay miala tsiny indrindra zokialay ny hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Tain'i Jesosy ary zokialay anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny pastera Menakavy dia tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy tonga manaraka izao vavaka fiambelana laka misy alina izao indray dia mbola hiara hivavaka antsika mety antsika amin'ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra ray malala ry Jesosy Kristy tomporainay ao ndeto indray izay tonga eto mitady anao amin'izao alina izao Jesosy satria raha tsy miray aminao izao amin'izao alina izao Jesosy malala dia zava-poana fotsiny ny fiainanay dia eto ihany koa Jesosy dia mbola mangataka ny fanatrehanao Jesosy malala satria raha tsy manatrika eto koa anao dia zava-poana fotsiny ny vavaka izay toana eto mihina nefa izay Jesosy fa eto anao amin'izao alina izao dia mbola mangataka an'ilay raha sono ihany koa andrakotra ny fitaovana izay ampiasainay eto nefa ny telefona sy ny connexion sy ny fitaovana izay ampiasain'ny pastera amin'izao alina izao akofo amin'ny raha anao izy ireny mba tsisy dia voly tsofotsofoka sy anapatapaka Jesosy malala dia eto ihany koa dia mbola apetraka ampelantananao ihany koa ny mpanomponao izay tondra ny tenin'Andriamanitra eto akofo amin'ny raha anao izy ireny dia ianao indrindra fa pastera izay melapelatra ny toroteny eto dia ianao nanositra ny lera dia ianao ihany koa Jesosy malala amin'ny révélation avy aminao Jesosy malala dia nizaniza ihany koa ny tokantrano izay manaraka izao vavaka fiambenana alina izao dia anakoaky izay tokantrano ampitratra izay mitanondrika anatin'ny tokantrano anasitrana izay marary eo anatin'ny tokantrano Jesosy malala dia eto koa dia nidevoisin'ny Satana ihany koa dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana afatotra amin'ny raha Jesosy tokony sapata dia apetraka ampelantananao izany vavaka izany dia misotra raha io voninahitra sy ny tera dia averinay aminao rery any. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka anao zokialay tamin'ny tsodrano mambe tamin'ny vavaka mambe azafady dia Andriamanitra manana fahasoavana maro fitenao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Raha iso ny tsodrano amin'ny salama fafito amby telopolo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo
salamo fa fito amby telopolo andiny fatelo amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo ny tsodrantsika amin'ity androany ity. Aleloia. Aminaran'i Jesosy manao hoe avy amin'ny Jehova ny mahalavoraly ny dian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo azy izy tsy dia mikarapoka fa Jehova no mitantana azy. Efa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany mangataka hanina. Haleloia. Amen. Avy amin'ny Jehova tokoa no mahalavorany ny dian'ny olona ka izy mankasitraka ny lalany. Ny olona rehefa miaraka amin'ny Jehova tsy lavo, tsy mianjera. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe na dia lavo azy izy tsy dia mikarapoka. Tsy dia mikarapoka ary tafatsangana foana ihany koa. Zany no lovan'izay matahotra an'i Jehova ary avana malalana. Ary ho hitavita hoe efa mba tanora ihany aho izy antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka nafohy na ny zanany mangatankanina. Amin'ny anaran'i Jesosy mandra-pahantitra ao amin'ny androm-piainanao rehetra eto amin'ity tany ity dia tsy hafoy anao Andriamanitra. Aleloia. Tsy hafon'Andriamanitra ne ianao amin'izao lalaka le anao zao ombanao hatrany izy. Dia tahiny tompontsika rehetra iso ny tsodrano Angelina Diamantine, Tsira Moramela France, Erika Raky France, Itody Noelina France, Anitra Clarisse Madagasikara, Elsoupe Anjana Arabie Saoudite, Angelina Diamantine, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Mampionina France, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Azaz Kapatichi France, Mertsava Koweït, Rosemine France, Artisanat de Madagascar France, Marie Hortensine Koweït, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Cotanina Belgique, Tina Rakotorazaka France, Angelina Suzelle Suisse, Angelina Renassou France, Lovlitina France, Thierry Berthelot France, Tsira Moramela France, Lovlitina France, Rosemine France, Azaz Kapatichi France, Miriam André Malala Allemagne, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Anjaso Ranitra Malala. Alléluia. Madagasikara, nefa nalefa sady ny fijona vavolombelona vakitsika ireo avy eo vakitsika fijona vavolombelona rehefa avy eo. Marie-Jo États-Unis, Angelina Diamantine, Marie-Angela Dubaï, Erika Raky France, Angèle Pagès France, Lantanina Marisalina Madagasikara, Bertsava Koweït. Anao to dia vakina ny tsodrano ny fijona vavolombelona ny Anjasoa, ranabavy Anjasoa, fa manjary lasany ambany be any dia manjary sovaky nefa izy koa mety tsy dia hatratra amin'ny farany. Tahiny tompo mankasitraka be vao tonga zao aminao mission Antsirabe fa misaotra ny tompo fananaovany narova mandrakariva. Aleloia. Tonga soanareo dia tahiny tompo dia mampamangy amintsika rehetrarehetra ao. Aleloia. Inona ary ny fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainanao iny zao fa nanomboky ranabavitsika Anjasoa. Aleloia. Dia anjaranao indray ary zao inona no nataon'Andriamanitra taminao za androany nisy fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainanay androany. Efa harivariva teo ny andro nisy fahasoavan'Andriamanitra nitsofoka zay dia zao koa ny faharoa manarakaraka an'izany. Misy zavatra zay nipreparena dia vita soamatsara. Aleloia. Vita soamatsara voninahitr'Andriamanitra, vonina tsara, vonina ny entana. Aleloia. Tahiany Jesosy tsara ny tompontsika. Zay ny izy ireo vavolombelona. Tonga koa ny aina Maheso Italia, tonga soa. Inona indray ary ny azonao ambara? Io Elsoupe Anjana Arabie Saoudite tonga soa ihany koa. Yama Koweït. Aleloia. Inona ary ny azonareo ambara? Inona ny fijona vavolombelona azonareo hanomeza amboninahitrin'Andriamanitra no fa alefantsika aloha ary ny hira dia ao anatin'ny tirity nareo afaka mijoro vavolombelona manambara ny fahasoavan'Andriamanitra izay nataony tamin'ny fiainanareo tamin'ity androany ity. Dia vakiny zany rehefa avy eo dia hiditra amin'ny toritentsika aorianan'izay. Nofinahitra ary Andriamanitra, nofinahitra ihany koa dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Amen.
Momenti chiuderanno, umekana istajasile, pagasticana, vitaide punaya nuana. Istajasiana, arriva maricho, asseuyani, di fare piazana. Vitaide manatena, di elina nociani, asseuyani, purinai, ciao del sole. Istajasiana, arriva maricho, asseuyani, di fare piazana. Vitaide manatena, di elina nociani, asseuyani, purinai, ciao del Nous avons créé une technologie qui nous donne accès. Alléluia. Iny ry moa dia ohatra ohatr'izay foana izy iny ohatra ny misy mitohirana ankiroa zay fa tonga dia hajanontsika fa efa mety izay. Halleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anareo sady ny amin'ny fijoroana vavolombelona. Andriamanitra manankarem-pahasoavana mamaly fitianareo ho vakiana ary zany amin'izao fotoana izao. Hoy izy zokainareo koa te misaotra tompo fa velonay anahy soma tsara ary nomeny hery sy tanjaka fahasalamana. Tonga soa zokainareo koa to. Hoy marina tiana hoe isaoran'Andriamanitra nanome tombonandro, sakafo ary akanjo fitafo ho ahy. Izaho koa androany nisy nanome cadeau tsara be. Alléluia. Amen. Tsara Jesosy. Manao izy rahalatojo. Ny tontolo androko androany dia sorako an' Jesosy fa nahazo fahasoavana be zay za dia lamina ny programmako rehetra natao dia teraiko Jesosy niaro sy nomba ary nanome sakafo zaza ho anay menakavy. Alléluia. Amen. Tsara Jesosy. Thierry Berthelot tena hoe ma journée est finie, elle s'est bien passée. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Thierry. Oui, Bertha hoe tontolo androko androany misaotra an'Andriamanitra ny lamo manafinaritra velonayna ny menakavy. Raiko Jesosy malala. Misaotra zoko Bertha. Thierry Albenja tonga soa. Tina Rakotoarzaka. Misaotra Jesosy.
misaotra an' Jesosy ny tenako noho ny fahasoavana rehetra ny seo sy ny programa voalahatr'Andriamanitra. Tsara be daholo androany, aleloia. Misaotra indrindra Jesosy malalaka ho an'Andriamanitra renany maheno voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Hoy raha nabavizay re direct Jesosy fa tena nombany sy narovany tamin'ny tanàna mahery izay mianakavy kely androany. Aleloia, ny voninahitra dia averina ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ahoanareo izy raha nabaviliana. Aleloia, misaotra an' Jesosy lehibe fa nataony lamina ny asan'ny vadiko izay nampakivikivy azy. Hoe tena betsaka be ny atao, fa vita soma tsara daholo. Aleloia. Ny ako ny lamina tsara nomeny hery izay navitan'izany, navitan'izany. Mbola afaka nanohy ny fanadiovana ny zaridaina koa teo. Dia rena ny anarany masina voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Aleloia. Tonga so ihany koa kadaka malala. Aleloia. Aonazy izy raha navaverika. Aleloia, dia raiko Jesosy ny amin'ny fitantanana sy ny fitondran'ny fiainanay androany. Nalaminy avokoa ny asa aman-draharaha rehetra sady narovany tamin'ny ratsy rehetra ka mbola tafody an-tokantrano izay mianakavy kely. Aleloia, amen. Tsara Jesosy. Hoy izy krozinina hoe voninahitra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesosy fa nataony andalo tsara sy nafinahitra ny tontolo andro. Aleloia, aleloia. Mery anjahana, misaotra an' Jesosy fa mbola nomeny tombon'andro androany feno fahasalamana sy fiarovana. Amen. Ozy ireny sarinina dia raiko isan'andro Jesosy malala fa nahazo valimbavaka, fa namahazo valimbavaka na tsy fa isaorako azy ny fahavelomako sy fahasalamana ary ny hery sy ny tanjaka nomeny ahy. Aleloia, amen. Tsara Jesosy. Dia Jesosy izy arambavy Angelina Diamant fa tafafona tratra fandarina salama tsara daholo izay mianakavy. Aleloia, amen. Hoy raha nabaviliana hoe bon anniversaire. Andao raha soan'ny Natanael tsika. Raha kely Natanael zanaka raha nabavitsika Soameva fa anniversaire ny androany. Bon anniversaire ny zanaka ao Soameva dia mirahary soa sy fahasoavana ho azy hatrany ho tahin'ny tompo afofoniny amin'izay rehetra ataony. Hoy raha nabavy Soameva dia Jesosy malala fa vita soamatsara ny tolo andro nahazo fahasalamana hatrany. Mbola velona soamatsara isika mianakavy tsy nahay vaovao ratsy. Vita soamatsara ny rendez-vous izay nandefasako. Tsara ianao Jesosy malala tompony sabata. Aleloia, amen. Misaotra an' Jesosy hoy anja soranitra malala fa nivezivezy nanao mission tsirabe noho ny fitahin'ny tompo. Mahita accident foana ny masoko satria ratsy be ny lalana fa tsy misy loza mahakasika azy. Tsara Jesosy. Aleloia, arabaina mijery maso fotsiny tsika. Aleloia. Tahin'ny tompo. Misaotra ny fitondràna volombelona, misaotra ny fandraisana anjara. Tahin'i Jesosy tsika rehetra tonga ary fotoana hijerentsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentina nambavitsika ny ana mahitsy dia aoriana ny toroteniny takany mazara dia miverina eto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ny ana mahitsy anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur manome fitenenana. Tahin'ny tompo pasteur ianao sy niankonanao ary sady anan'ny tompo mba tsy fahatsiray avy izay manaraka izao vaoaka fiambenana izao. Aleloia. Ankafiana lehibe ry havana izarako amintsika ity tenin'Andriamanitra ity dia mangalanao toerana raiso ny baibolinao jereo amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Isaia toko fahatelo amby efapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo izay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy hoe aza mahatsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha. Indro izao efa anao zava-baovao koa ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy malala izany va ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Aleloia. Soramandry ry havana dia mivaky toy izao hoe ny amindran'i Jehovah fo amin'ny Israely sy ny nampidiny azy avy any amin'ny fahababoana. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana dia mazava fa mila takarina. Eto dia mampianatra antsika Andriamanitra hoe adinoa ny lasa. Aza tsaroana ny lasa, tsy midika akory izany hoe azo fafana izy fa tsy natao voalohan-draharaha. Amin'ny fiainana ny zavatra lasa dia misy ny tsara, misy ny ratsy. Le ratsy ny voalaza eto. Ny tsara mantsy efa manampy antsika eo amin'ny fiainana satria Andriamanitra dia tia antsika. Jehovah dia tena hoe tia antsika loatra. Dia ampianarina antsika eto hoe
aza dia zatra mamisavisa, aza dia zatra milona, aza dia zatra mihotrika ao anatin'ny zavatra nandratra anao tany aloha. Io aro zany ny sedra mafy. Neny fa narehetra zaka ny aina aza. Ohatra, raha misy fahafatesana, dia tsy hoe maty akory ohatra ny dadako efa maty izy. Dia tsy afaka nanenona hoe maty dada dia tena hoe tsy voatonoko izay. Tsy mora fa mila fonan'Andriamanitra zany. Fa mila mahay mianatra tsika hoe efa lasa iny dadako iny any amin'Andriamanitra iny Andriamanitra ny tompony aina ekeko izay. Ohatra izay raisiko izay fa tsy hoe maty ny dadako dia hitomany dia efa 5 taona teo ireny dia mbola hitomany 10 taona teo ireny dia hitomany mahazo mitomany fa le alahelo entina mandritry ny taona maro tsy ahasoa antsika. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra hoe adinoiny lasa. Ohatra izay niraisiko teo izay fa tsy izay ihany. Indra ozy efa hitondra zava-baovao satria manina ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika dia hain'Andriamanitra manova azy ho zava-baovao. Izy mihitsy no mitondra ny zava-baovao eo amin'ny fiainantsika. Afaka manova ny ratsy ho tsara izy. Satria izy mihitsy nefa manova ny andro ho alina. Izy no manao ny orana ary manome ihany koa ny masoandro. Raha misy ny aretina dia izy manome ny fahasalamana. Aleloia. Raha mino isika, raha manaiky isika dia mahefa ny zavatra rehetra i Jehovah antsika io. Amen. Ary misy fampanantenana ngezabe ry havana dia fampanantenana misy ny fahefany. Tsy alala izany va ianareo izy izy? Eny, any an'efitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ono. Izany fehezanteny izany ry havana raha ohatra ka hoe alalinina kely fotsiny dia manambara hoe any amin'ny toerana tsy azo iainana na azo adika hoe any amin'ny toerana fahafatesana mbola avitan'Andriamanitra manisy aina. Mbola avitan'Andriamanitra mamela zany hevitra zany tsy hafana mivela zany nefa nasiany lalana matoa misy ny lalana dia natao hivezivezena. Zany hoe natao hisy olona iaina ndehandeha eo, hisy zava-mananaina hivezivezy eo. Hevitra zany tsy afaka anaovana izany ry havana. Fa tsy izay ihany, any amin'ny tany lao, zavatra lao zany tena tsy mahate onina. Ohatra hoe toerana feno fasana petraka dia hoe ohatran'ny lao be ity toerana eto ity izany. Tsy mahate onina, any no asiany ony. Ny ony ry havana dia mahavelona. Hevitry ny ony dia mamelonaina. Ry havana malala. Mazava amintsika izay tenin'Andriamanitra izay. Fa raha fehezina dia hoe Andriamanitra eto dia manao antsoavo mihitsy izy mampianatra antsika ny tokony atao. Manome token-tsika ny zavatra vitany. Mampanantena antsika amin'ny fahasoavana ary manome fiainana vokatra izany fahasoavana izany noho ny fitiavany. Raha mino isika fa Andriamanitsika izy. Raha mino isika fa olona isika. Aleloia. Ity tantara ity ry havana dia tamin'ny zanak'Israely lasako babo tany Babilonia. Izany hoe niaritra ny mavo zanak'Israely tamin'ny fotoana io satria babo. Vokatra izay dia niaina amin'ny finoany. Nitsahatra amin'ny fahefany ny safidy ny hanompo an'Andriamanitra. Very ny fanompoana an'Andriamanitra marina satria babo izy ireo. Ka ino no niteraka fako izay nateraka teo amin'ny zanak'Israely? Teo indrindra nefa no niseho ny herin'Andriamanitra, nitsangan'Andriamanitra, namondra ilay fitiavana tany am-boalohany ary nampiseho ny heriny. Ka ilay tenin'Andriamanitra teo ry havana dia tena hoe teniny nankarezany zanak'Israely tany an'efitra. Ho antsika eto mety maro amintsika no miaina zavatra ohatran'izay. Maro amintsika no misedra zavatra mafy eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Mitodia amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia ity. Mitodia amin'ny herin'Andriamanitra. Mitodia amin'ny Jehovah tompontsika. Fa raha navitra zanak'Israely izy dia hanavitra anao androany ihany koa raha manaiky sy mino ianao. Ngazana amin'ny fiainanao, fiainaretina amin'ny fiainanao, asiany ony mamelona zany. Aleloia. Asiany lalana makivaky efa mivezivezy mampita aina maro samihafa zany. Amen. Ry havana, miankina amintsika. Na simba toy n'inona aza ny toerana misy antsika
toy ny aina zanak'Israely na kivy toy ny inona aza noho ny sedra maro amin'ny lasa dia afaka mamelona antsika amin'ny ho avy Andriamanitra. Satria io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsara. Izy io ilay Jehovah mahery, ilay Jehovah Jireh, ilay Jehovah Salomona dia miangavy ianao hanohy hatramin'ny farany. Iza Jehovah aminao? Inona ny vokatra entiny Jehovah aminao? Fa eto izy dia manambara hoe izy dia mampianatra antsika tsy hisaina ny lasa fa mampanantena ny ho avy dia hanome ony ilay mpamelona, ilay mpahary, ilay mahefa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ka mino ve ianao? Matoko ve ianao? Izao ry havana, andaontsika hiaraka mba ametra-panontaniana hoe ny fiainako ny lasako feno fery ve? Ny fery sy ny fijaliana ve no mbola miverina betsaka kokoa noho ny hafaliana? Manahoana? Mametrafa tena amin'ny tenantsika manahoana ny ao anatintsika ao? Mirona be amin'ny lasantsika amin'ny marary antsika ve? Sa mba mivoatra makany amin'ny tsara kokoa amin'ny ho avy? Dia andao dinihina sady inona no aviko raha ohatra ka hoe izay ten'Andriamanitra izay no raisina. Mbola ilay fahoriana taloha ve no mangeja anahy? Inona mahatonga amin'ny fiainako ohatran'izao? Mbola mifikitra amin'ny fahoriana nisy teo amin'ny fiainako fa izaka faly ny misavisa hoe mafy ny ainako, malahelo tena tsirariny, na hoe mafy ny zavatra iainako amin'izao fotoana izao, tsarako ny tokony ho izy. Sa ve andinika misy loko hoe tsara io Andriamanitra io ka na mafy aza ny zava-misy dia misy Andriamanitra mampanantena zavatra tsara ao. Tiantsika Andriamanitra ry havana. Tsy mora izany tsy hoe mandeha ho azy izany fa mitaky finoana. Mitaky isika mihitsy mitaky an'ilay herin'Andriamanitra hiaina ao amintsika, amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa raha vonona isika dia andao anandrana. Andramoka izao fa tsara Jehovah. Tsara Jehovah io ary afaka manome ony velona mamelona anao inona amin'izay ao amin'ny fiainanao. Efa na dia ohatrany hoe tsy ho zaka ny ainatsika azy. Mety anaty fahoriana lalina ianao amin'izao fotoana izao mety tena hoe efa tena hoe kivy mamoy fo tsotra ny lalam-pamonjena. Manatona ny tompo. Mandray sazy ho Andriamanitra ao eo amin'ny fiainanao satria izy ilay manova ny tany efitra ho lalana hivezivezena. Izy ilay mamelona ny toerana lao ho lasa ony mananaina, ony mamelonaina. Safidy mipetraka amintsika mazava ho azy. Tena hoe safidy malalaka itsika hoe hiaina ny fahoriana foana ve? Sa hiady ka hijoro vavolombelona hitraka ampiseho fa hoe mahery io Andriamanitra io raha ohatra ka voninao. Mialohan'ny hijoroako vavolombelona ry havana dia raiso ny Salamo. Salamo 5:1-11. Salamo 5:1-11 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe satronao voninahitra ny taona fitahianao ary nidinao mitete menaka. Satronao voninahitra ny taona fitahianao ary nidianao mitete menaka. Tsodrano izany ry havana. Tsodrano atolotray ho anareo. Tsodrano omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Atolotray andramoka izao anareo eto izay manaraka eto androany sy izay mandray ka vonina iaraka amin'Andriamanitra hoe tena hoe ho satron'Andriamanitra voninahitra io taona iainanao io. Mbola tsy nahazo fahasoavana anao tamin'ity taona vaovao ity. Telo volana lasa izay lasa ny taona vaovao nanomboka ny taona vaovao azafady ka raha mbola tsisy zavatra fahasoavana mivaingana dia raiso ity tenin'Andriamanitra ity. Adinono lasa manembatsembana. Satronao voninahitra ny taona fitahianao ary nidinao mitete menaka. Raiso ry havana, aza miambahamba, raisiko ampinono izany hoe joro volombelona aminao kely za ry havana efa miverimberina teto matetika ihany fa tsy izay tsy mahalala fa avy masera relijiosy dia tany am-piandohana rehefa nisafidy nefa no niala. Nisafidy fa tsy hoe noterena na hoe noroasina. Nisafidy. Na nisafidy aza tsy mora ny natrehana. Tsy mora ny sedra ny seho fa iten'Andriamanitra ity raha ohatra ka hoe ity no tsy ny raisiko dia tsy ohatr'izao ny fiainako androany. Izany hoe androany afaka misaotra tamin'iny fotoana mafy nanapaka hevitra iny
Fa raha tsy nandray an'iny fanapa-kevitra iny a dia tsy nahita an'Andriamanitra marina amin'izao fotoana izao. Aleloia. Teo amin'ny fiainako ry havana dia mafy. Nahita tsara nareo teto hoe nanahoana ny atom-boko. Tsy mitena hoe manahoana ny hafarako amin'izao. Fa afaka kosa midera an'Andriamanitra hoe nomeno ony aho. Nomeno ony aho satria navotany tao anatin'ny fahakiviana. Maro ny sedra ny ainana fa azo tena ohatran'ny hoe tsy tadidiko akory avy masera zany a. Tsy tadidiko tsony. Indraindray hoe ay moa za avy masera. Fa eo koa hoe tsy tadidiko tsony hoe zao avy ny fiahoriana ny ainako tamin'ireny tototonakary. Tsy tadidiko tsony. Satria maninona ry havana? Satria tsy natao am-po. Satria miezaka nianatra ny tsy natsiaro ny lasa ny sainany ho avy. Dia kosa nefa na izany nanankina amin'ny fiainako tamin'Andriamanitra vavolombelona izany ny andramika izao teto. Ireo mpikambana rehetra ireo afaka mijoro vavolombelona an'izany. Pastera mivady tena niankina nanolo tena manompo an'Andriamanitra marina. Dia inona ny vokany ry havana? Tena hoe ny efitra tato anatiko a nataony ho lalana. Mananjanaka. Aleloia. Ny tanilao tato amin'ny fiainako a nasiany ony. Ho velomina nomeny aina. Ary sako ny miteny amintsika ry havana fa tsy ory aho fa tena hoe faly. Matetika mantsiny a ny masera rehefa miala dia tsika fiarahamonina mametraka ohatran'ny hoe tora-bato. Dia maro tena maro mihitsy ny masera miala ny lasa mitrongo voahomana tena hoe mitsopozipozy. Dia hoe ozon'Andriamanitra tsy ry havana. Tsy ozon'Andriamanitra fa isika ihany no manozana ny tenantsika. Isika no manaiky hijanona ao anatin'ilay fitsara amin'ny fiarahamonina. Ary isika ihany no nifidy tsy hiarina tsy araka amin'Andriamanitra. Fa raha miaraka amin'ny Jehovah ianao, miombona amin'ny Jehovah ianao a, velomy ny fiainanao. Aza misaina ny lasa. Ovay ny famindra. Satria Andriamanitra tia antsika mandrakizay. Ny famindram-pony dia eo amintsika eo foana. Ka mitrakary havana. Raha mafy ianao androany a, nandalo an'izany mafy izany koa izahay. Fa mitokia amin'Andriamanitra. Tianao izy. Miandrandra valim-bavaka. Fa izy mihitsy nefa miteny afaka manova ny tany maina ho lasa misy lalana izy. Ary ny tanilao a ho lasa misy ony izay mahambelona. Voninahitra sy ny dera ry havana dia atolotro manokana an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ny dera sy ny laza dia azy mandrakizay. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka ny nanao raha nambavy ny anamahesoa tao anatin'izay toriteny mahafinaritra be izay. Anisany mbola fijona volombelona mahafinaritra foana ny ianao eto hoe efa tany amin'izany tena hoe anaty monastera. Aleloia. Efa tena hoe masera dia nivoaka tao a. Dia mba mifanena tamin'izao fandarana kely izao a. Fa izao kosa nitsapaitanana ny fahasoavana, nitsapaitanana ny fitahiana. Ary efa ny atrotronao eny ny valim-bavaka. Aleloia. Mitrotro valim-bavaka ohatra ny Ana ianao dia mitrotro valim-bavaka ohatra ny Elizabeta ianao. Aleloia. Izy indray moa tsy hoe momba fa masera zany tsy miteraka eo, tsy manetretry ny teraka fa miteraka izy. Mananjanaka manana ny koronana ara-dalàna izy amin'izao fotoana izao. An'Andriamanitra voninahitra ary ambonin'izany rehetra izany dia tahian'ny tompo ihany koa izy. Aleloia. Fahasoavana miampy fahasoavana. Tsara Jesosy. Misaotra anareo mankasitraka azy, misaotra anareo mampahery azy fa mampahery anazy ny fankasitrahana izay ataonareo. Andao aloha arabaiko zany Virginie Andomalala zany satria mbola tsy narabaiko teo zany a. Tonga soa Virginie Andomalala. Izy koa mbola tsy narabaiko teo mialohan'ny hidirantsika amin'ny famelabelarana. Marina Tiana Canada, Virginie Andomalala moa tsy haiko hoe izany toerana misy azy raha mba azo soratana kely. Dia faly izay. Aleloia. Daoary. Aleloia. Daoary.
Isaia 7:20 andininy 7:20 sy 8:20 mahafinaritra ty teny ty hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza matsiaro ny lasa na misainany taloha. Tsika tsy ampianarin'Andriamanitra isainany lasa na atsiaro ny lasa na isainany taloha. Ny olona matetika misy zavatra roa eto resahana. Ny zavatra ray de tadidintsika fa ty teny ty de nisoratana tamin'ny zanak'Israely tany amin'ny fahababoana. Aleloia. De napodina avy any amin'ny fahababoana. De nisy fangiry firiana tao. Nisy fijaliana tao. Souvenir ratsy zany ty zavatra ray voalohany. Resaka zavatra roa tsika eto. Souvenir ratsy aloha ny voalohany. Toy izay Andriamanitra aza matsiaro ny lasa na misainany taloha, vitany amin'iny. Aleloia. Vitany amin'iny. Ny Egyptianina hitanareo maly, tsy ho hitanareo tsy mandrakizay. Ny Filistinina zay hitanareo maly, ny Midianina zay hitanareo maly, de tsy hitanareo tsony. Aza matsiaro ny lasa fa manomboka eto iaraky tsika. Aleloia. Ny zanak'Israely mantsy ry havana rehefa voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe namidin'Andriamanitra. Lazan'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nanota ny zanak'Israely de namidin'Andriamanitra tamin'ny fahavalo. Fa nisy fotoantsika nitory azy teto indray sabata. De rehefa midin'Andriamanitra amin'ny fahavalo ny zanak'Israely de tsy eo mihitsy lohan'Andriamanitra. Ka izao souvenir ratsy foana zany tsisy an'Andriamanitra zany. Souvenir ratsy foana zany fiainana tsy misy an'Andriamanitra zany. Zany fiainana lavitra an'Andriamanitra zany de tadidinao mandrakizay hoe taky ny ahoana moa zany fiainako tsisy an'Andriamanitra ta. Mba izao tadidina kely hoe ravana vetivety fotsiny nanahoana tokoa moa ny fiainatsika reto fony tsy nanana an'Andriamanitra tsika. Ratsy tsy zatra tsara ny tadidinana ray ary sa ahoana ozy nareo? Any Libaony raha Virginie Ando Malala de faly mandray anao zay anankiroa zany nareo ny any Liban zao any koa raha nabavy Junarta. Aleluia. Aza matsiaro ny lasa na misainany taloha. Nisy fotoana zany ny karavasina ny lamosin'ny Egyptianina. Nisy fotoana ny fo maraina be de miasa mafy de kapohana de tena hoe mianto bile. Zay kely hoe mianto bile. Ohatsy ny teteny Jehovah'Andriamanitra efa eto Aleluia. I Joba ry havana malama de zao tsy nisy fotoana na tsy arovana ny zavatra lasa Joba. Satria nahoana? Soa meva hono narary lava fony tsy mbola nararan'Andriamanitra. Tsarovo daholo ianao nanahoana tamin'ny mbola tsy nanan'Andriamanitra. Misy amintsika tamin'ny tsy mbola nanan'Andriamanitra de olona miaina tahotra maraina parivan'ny andro manaparain'ny andro. Misy zany satsisa. Izy teto ny olona efa mifatorana zany tahotra. Tsy afaka tahotra sy fanahina sy fitebitebena mihitsy. Mampitebiteby anao daholo ny fiainana rehetrarehetra. Lavitra an'Andriamanitra ianao ny dikan'izany. Ahinao daholo ny zavatra rehetra. Lavitra an'Andriamanitra. Tena ratsy ho zay Louis Rodriguez. Tena ratsy ny fiainantsika lavitra an'Andriamanitra. Fiainana tsisy maminy no tojo. Aleluia. Tsisy maminy. Alahelo lava. Tebotebo lava. Mba misy fotoana ifaliana fa fohy de fohy. De misisika sady. Miay azy ny tebotebo sy ny tahotra. Ary zavatra tahoran'ireo de tena misy fotoana tanteraka satria sady eritreretin'ireo tsy voaro amin'ireo satria tsy eo le mpiaro, tsy eo Andriamanitra. Androany mitodika amintsika rehetra rehetra mety ho lefa mivavaka ianao. Mety lasa babo. Ny zanak'Israely de nanana an'Andriamanitra fa niala tamin'Andriamanitra dia navelan'Andriamanitra kely aloha izy babo. Raha tonga eto ianao androany. Nandalo an'izany fahababoana zany ve ianao? Mafy tany ary betsaka ny rava tany tany am-pahababoana tany betsaka ny zavatra rava.
betsaka ny zavatra dimy. Mety possible zay natsanganao rehetra tany aloha tany rava daholo. Nisy fiainana rava tany. Mety nisy fiainanao nafinahitra tany aloha tany fa rava. Hoy Anjaso hoe fiainana tsy misy fitsarana tamin'ny lavitra an'Andriamanitra. Hoe erika tena ratsy sady feno tahotra ny malaelo lava ny aina kosa izy erika. Raha miaina an'izany ianao androany. Tiako raisinao ty teny ty androany. Androany Andriamanitra mi-invité anao mihitsy anadino. Androany Andriamanitra tena manasa anao mihitsy anadino ny lasa. Misy tandreo misy atra olona manompo devoly reo. Efa hainao ty tantara reto. Reo olona manompo devoly reo mpira malaza sy mpira malaza matetika reo nao paky tamin'ny Satana reo. De misy fotoana hono izy reo miditra anatina laboratoire de fafana ny fitady dimy. Fafana ny fitady dimy misy zavatra atao aminy amin'ny sainy. Efa amina avoleta be zany efa de fafana diovina anatin'ny sainy. Atao lasa manadino tsy matadidy zavatra tany aloha tany so. Mba te hanao an'izany koa ny devoly. Androany Andriamanitra manasa anao. Dioviny ny ao anatin'ny sainao. Aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha. Fa satria zao, inona no mahatonga an'izany? Izy zavatra ao solon'Andriamanitra zany. Anao zava-baovao Andriamanitra. Alleluia. Anao zava-baovao izy. Zany hoe na ratsy zany araka le teniko voalohany teny zavatra niainanao tany aloha tany na palahelo ratsy tsy de manino tsy de makaiza de zao hosolona vaovao reny androany. Fa na ohatra koa rehefa tsara de mbola ozy koa Andriamanitra aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha fa anina izy hanao zava-baovao izy ary io zava-baovao io de ampy anakona ilay efa teo aloha teo. Zany hoe miaraka amin'Andriamanitra tingerevana malalaka mahafinaritra fa miaraka amin'Andriamanitra tingerevana malalaka mety tsara na de efa tsara ary ny teo ho takona ny ray iny de izy aza matsiaro an'iny fa meko vaovao hafa ndray ianao. Tsara Jehova. Ary Jehova io de araka le hira fataontsika mihitsy hoe tsy mety afa-po izy fa miezaka foana izy mikarakara antsika. Miezaka foana izy maneho antsika fa zanany sady tiantsika. Ataony mialina mihitsy ny devoly. Raha Andriamanitra raha hoe mijanona amin'ny fanatsarana fiainantsika zany hoe ataony tsara be indray mandeha mitsadidio fa mivoatra ny fiainana. Andriamanitra koa mampivoatra anao. Mivoatra ny tontolon'ny devoly, ny tontolon'ny zanak'Andriamanitra koa tena avoatra ny ravana malala. Avoziny. Ndreka antsika jery kely ny tantaran'ny Job vetivety eo aloha kely eo. Tsy resaka lavabe momba ny Job tsika fa misy zavatra tiako tenenanao fotsiny ty hoe any amin'ny Job toko 2:20 any andininy 12 any afaraparany any nefa raha ny tantaran'ny Job moa zany izy ty Job toko 2:20 andininy 12. Ny ten'Andriamanitra. Fa Jehova ny tany hafarahany Job mihoatra aloha ny voalohany. Alleluia. Ka nananaondry manosy 7,400 amby ray alina sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary briky 20,000 izy. Raha dinihanao reo any amin'ny tantaran'ny Job voalohany atsasaka reo daholo ny fananan'ny Job. Job zany taloha nanana rameva 500. Tsy mila mamaky kory ahy zany eny amin'ny Job tany voalohany fa de fotsiny atoko divisé par 2 fotsiny reto 4,000 amby ray alina 14,000 zany. 4,000 amby ray alina 14,000 de nanana 7,000 zany ny ina moa zany ny ondry amanosy ny Job tamin'ny voalohany. Raha meva 9,000 ny ato azo antoka zany fa raha meva 3,000 tany aloha tany. Hitana tsisy ianao ve ravana malala raha nanana raha meva 700 de avy eo amen'Andriamanitra raha meva 400 de mbola misy fotoana atsiarovana le raha meva 700 fenao. Ny anadinonao an'iny mihitsy ny tanjon'Andriamanitra de tsy maintsy omeny ny tsaratsara kokoa ndray ianao. Anaova ny tsaratsara kokoa.
nananjanaka 7 vavy sy 3 lahy koa izy a ny zanan'ireo tsy niova fa zao tsara tare lavitra no ny teo aloha. Halleloia. Misy azany hoe Jemima zany, misy azany hoe Kezia, Kerera, zanaka vavan'ny Joba de tena hoe tena tsisy vehivavy tsara tare ohatr'izany teto an-tany. Ary zao mbola velona 700 taona Joba, mbola velona 700 taona Joba taorinan'izany aloha tamin'izany fizahan-toetra nahazo zany. Raha ianao zany zao mandika de 4 taona zany zao Joba tamin'ny voananomboka ny atiny, tsy voasoratra ao amin'ny baiboly zany a. Ny aina ny taorinan'io 700 taona. De raha mandika zany tsika de mety 4 taona ary zany Joba tamin'ny nanomboka ny fizahan-toetra n'izay mahay. Ary mba mitsatotsatoka tsika. Averako valinao zay 4 taona zany Joba à peu près raha fahazahoanao azy tany amin'ny voananomboka ny fizahan-toetra. Raha ohatra taty aoriana izy a velona mbola velona 700 taona. Zao zany ny zavatra mitranga. Tanterahan'Andriamanitra mihitsy aza amin'ny sainany taloha aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha. Satria n'inona zavatra toany? Io anao zava-baovao izy. Ary ny zava-baovao ataon'Andriamanitra ao mbola enjana no iny, mbola tsara no iny. Raha ratsy ny fiainanao de ho tsara. Raha efa tsara dia mbola ho tsara. Raha efa tsara be dia mbola ho fanamperana. Halleloia. 7 taona izy marina tiana 70 izy totso. Halleloia. Izy koa mbola manak'olona zay. Halleloia. Ino zay efa nao zava-baovao. Halleloia. Zany hoe io fiainanao io zany a, io fiainantsika io zany a, tsy atahorana io. 70 taona koa izy Erika. Io fiainantsika io a, atanan'Andriamanitra io a, hoy izy Andriana sy zay le 50 taona. Tombona taona ihany fa misy lôzika kely anatin'le zavatra ny teneniko teo aloha raha mitovy fahitana amiko nareo a. Halleloia. Tonga soa fanontany lalana iriny. Halleloia. Ino zao izy a efa anao zava-baovao. Anao zava-baovao amin'inona? Amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Ary tsy mampatahotra zany. Azo atao tsara mihitsy milo an'izany. Tena azo eritreretina mihitsy. Fa tena anao zava-baovao amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Apokalipsy 1:20 angeva kitsika. Apokalipsy 1:20 andininy 15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Aroa imperika Mosy zafiandrianana, indro avoziko ny zavatra rehetra. Aroa izy koa soraty fa matoky ireo teny ireo ny zavatra rehetra. Indro avoziko ny zavatra rehetra. Jehovah Andriamanitra dia anao lanitra vaovao sy tany vaovao. Aorianao. Dia te hanontany ianao hoe ianao izay mbola misalasala sy mbola manana fanahiana sy fatahotra. Lanitra sy tany ve ho avozin'Andriamanitra? Dia io fiainantsika kely io ve ry havana dia tsy mba ho avozin'Andriamanitra? Inona ny fiainanao tao alohan'izao? Inona ny mety zavatra ny ainanao tao alohan'izao? Mety misy souvenir ratsy mihitsy a. Mety vao mieritreritra an'izy ianao dia mangotika ny fonao tetomany ianao a. Mieritreritra an'ilay fiainanao taloha. Hoy Jehovah Andriamanitra androany, aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha. Indro za efa anao zava-baovao. Halleloia. Amen. Anao zava-baovao zany a, zavatra mbola tsy hitanao mihitsy. Misy olona zany hoe traminy izy dia iaina zavatra mbola tsy niainany mihitsy, mbola tsy hitany tany aloha tany, vaovao be mihitsy. Halleloia. Ino zao izy ianao zava-baovao? Akoho ankehitriny dia efa miposaka izany. Miposaka izany a, posaka. Masoandro no miposaka dia me mamiratra, mamiratra dia me mazava. Zany efa tsy azo tazonina tsony. Le zavatra ho ataon'Andriamanitra nefa tsy azo tazonina tsony. Halleloia. Efa zavatra efa vita. Araka teko amintsika foana hoe itsika rehetra zao tsika mampiasa rehefa mibeky ny telefonina antsika. Mibeky ny telefonina dia na ny ordinateuranao dia misy action ataonao eo ohatra hoe potserinao io le izy. Dia avy eo nefa tsy mihetsiky tsony. Zay vao mihetsiketsika fa afaka kelikely mihetsiketsika be daholo amin'izay le écran sy ny sisa. Inona ny dihininy reny? Ianao ihany nanao an'ireny. Le zavatra nataonao tamin'izy ny beka n'enregistreny.
le action nataonao zany a n'enregistren'le telefôna na le ordinateur fa mbola tsy letsika fotsiny izy fa efa ao reny tsy azonao fafanatsony reny ohatra hoe mibeugle izy de manoatra be de be anao ohatra alleloia ohatra ny andinetso zay lo de fa tsy manoatra ntsony ianao avy eo de tsy maintsy misotro ny alleloia satria efa nitapy anao tamin'izy mibeugle Jehovah-Andriamanitra ndray tsy mibeugle fa Jehovah-Andriamanitra ndray a nietsika nataony mody miteny fotsiny hoe indro izahay efa anao zava-baovao ho ankehitriny de efa miposaka zany hoe izy efa lasa le action efa lasa alleloia ao ambadika io misy Isaia 4:7 Isaia 4:7 andininy fa 6 Isaia 4:7 andininy fa 6 ny amin'ny zavatra taloha de indreo fa miseho ary zava-baovao kosa nitoriko izao na de tsy mbola miposaka azy reny de ambarako aminareo alleloia nareo efa nijery cinéma taloha eny na am'izao koa ary moa fa tsy tamin'ny cinéma eny de misy le alohan'ny andalan'le film de misy le prochainement de to de efa misy an'le film mandeha amin'ny herinandro any efa mandeha prochainement le izy hoe prochainement de fa le ry mijeriny efa hitatsika le de efa sehoneo le film mandeha amin'ny herinandro mijery sisany atao hoe fantatro hoe ino misy ny film iny alleloia Andriamanitra koa mba manao prochainement alleloia Andriamanitra koa efa milaza meloa alleloia na de mbola tsy miposaka ndray reo de efa ambalany fa nefa rehefa ambalany a de efa miposaka koa zany alleloia ainganange zany reo vao misaina fotsiny ary zay tena Andriamanitra aza mampiasa saina am'zany nareo aloha Jehovah nao azy okagehitriny de efa miposaka zany tsy aralan'ny zany ve anareo izy izy ndikan'zany hoe tsy aralan'ny zany fa nareo ho hitanareo ange zany efa miposaka zany ho avy zany alleloia aza manisy fisalasalana ianao zany alleloia zao ny zavatra ho aseho an'Andriamanitra ary rehefa miteny izy ho aseho any a de hitsanga zany rehefa miteny izy ho teneniny a de hiposaka zany androany zany anao mety mbola hafa mihitsy ny fiainanao androany zany anao mbola mety tena le tena fiainana mila ho adonona mihitsy ny fiainanao alleloia tsy maninona raha teo aloha misy an'ireny tsy maninona nge misy an'ireny reny any nge no tsarotsika ao arinao reny any nge ryavana no io zavatra lovanao ihany nge ny akasika ny fonao arinao hoe oay tia ny fiainako nataon'i Jehovah alleloia aza tsy mba manadino ny zavatra niainako taloha hoe reny tadidiko reny fa ny tiana tenena am'le aza matsiaro lasana amin'ny sainany taloha aza atao mitambetsitra aza manavetsatra anao tsony reny fa hosoloan'Andriamanitra vaovao reny tsy babotsony ianao fa olona afaka alleloia tsy andeha fotsony ianao ary amin'ny tany nababoana fa zanaka manjaka ty amin'ny tany fampanantenana alleloia tsy alalan'izany fa nareo izy eny ary ny zavatra ataon'Andriamanitra eto amin'io a tena vaovao tokoa aloha satria tsy mbola nisy nahity zany hoe any anefitra anaovako lalana nandeha 100 andro tany anefitra zanak'izy reny fa tsy nahita lalana tsisy lalana tany fa fasika foana ny tany lalana zany nge zavatra voasorotra mihitsy hoe ty de miviletsy de mandeha maketsy de mandeha tsisy an'izany tany amin'ny tany efitra fa mandeha am'izao fotsy de mijery ny andro ray afo sy ny andro ray fotsy de mandeha gaona fa ty mbola tsisy nahita hoe any anefitra kay azo asiana lalana iza ny afaka nisy lalana any anefitra Jehovah afaka manao an'izany mandalo tany efitra ve anao am'izao tsy hitanao ve ny lalakivoara tena matsiaro mihitsy ianao hoe tany efitra sady mandrevo le fasika reraky ianao a tsy hitanao zay alea mamay fasika fa raha mino ianao androany tamin'ny herinandro tsika nitory azany teny zany hoe raha mino ianao tsy voalazako fa farino ianao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra tsy alala zany vainareo izy eny any anefitra naovako lalana za mavita an'izany ho Jehovah ozy ny hoe zany hoe de possible ka zay nge le vaovao hoe alleloia ozy sa possible ve zany tsy possible zany taloha fa efa manao zava-baovao efa vaovao voalohany ianao zavatra mbola tsy mitranga fa hitranga amin'ny fiainanao vaovao zany alleloia any anefitra izy naovako lalana ary any amin'ny tany laona sekony zany zavatra zany nge zavatra tena hoe vagakamy hoe tany lao ve
dia misy ondy, misy rano mikoriana zany. Nanangenao mitany tany lao hoe re tany karakany be dia nanangenao maka rano ray barika dia ararao eo hoe vetivety iny dia tsy hitanao, vetivety iny dia trohan'ny tany dia tsy hitanao iny rano ray barika iny. Nefa ty ony mihitsy ngeza kely avana zany ataon'i Jehovah zany ony. Amen. Variko aloha le resakitsika teo ohatry ny namaly taona le tsy aziko resaka fa ny ara fandiniako an'le taonan'i Joba teo dia 70 taona, satria raha ohatra avy roeny daholo ny zavatra niainany raha 70 taona izy nandalo ady dia noneran'Andriamanitra avy roeny daholo dia 100 taona izy, mbola niaina 100 taona fois 2, mbola avy roeny niainany teo indray zany ny anona zay variko aloha le mba fandiniako an'le izy fa tsy voasoratra amin'ny baiboly zany fa tsy haiko izy avy no nitovy fandiniana tamiko hoe 70 taona izy, fa za aloha dia miteny hoe fandiniako azy dia 70 taona ihany koa izy miteraka. Zao mety maizina mihitsy ny lalanao talohan'izao. Any amin'ny tany lao zany sarotra ny anisy ony ihany. Tsy haitry ny hoe citerne camion citerne firy ny hitondra rano io vao voton-drano io vao afaka hisy ony. Fa Jehovah raha miteny an'izany aminao dia tena nitateraka an'izany. Dia possible averavana zany hoe olona tsy nanana afa-tsy dilo iray tavoara lasa mpivarotra dilo ilo. Tantara nisy tao amin'ny baiboly kely zany ravana. Le manano tena kely sy ny zanany Rola efa tsy nanana afa-tsy dilo ilo iray tavoara fa lasa maninona? Lasa mpivarotra dilo ilo. Halleloia. Nampatsiahan'ny fiainanay zany taloha tao anatin'ny ady. Dia efa ny tomobilanay tamin'izay efa tomobila kely fa tena hoe tena sady kely vidiny no ratsy kely. Dia efa hoe tena tapitra reto ny lalana. Dia ino no leka ao amidy dia mba neritreretin'izy izy hoe namba aty andafy ianao dia mba manana orinasa mpivarotra tomobila ho an'Andriamanitra ny voninahitra, tsy reharehanany amin'ny teny zany fa tena tsy mampino an'io zany. Le tao anatin'ny ady ianao eo le tomobila R21 kely ancien modèle zay le tomobilinay dia efa ny seza efa rovitra dia ny farahery ny vovokaina farany ny fidanana loko dia nandokoana an'le izy nampidirina sara dia nolokoina mba hoe ioarana amin'ny fiainana, tsy havitany inona iny. Ary nisy fotoana tsy nanana intsony mihitsy na dia nivarotra tomobila ny asa fa na tomobila na bisikileta ray ary tsy nisy intsony. Fa hoy Jehovah hoe halleloia. Aza mahatsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha fa zahanao zava-baovao. Halleloia. Za zany misy fijona vavolombelona ohatran'ny nijoroan'ny ranabavitsika Maïnso teo vavolombelona. Fa za rehefa namalala dia tena resy lahatra ny fitahian'io Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra ivavahantsika io. Zay aty dia amin'ny tanàna misy anay misy an'ireny Kosovara reny, be dia be an'ireny Kosovara reny aty aminay le olona mponina ny Kosovo zany. Dia ny fiveromandreo dia io manao aferana tomobila, varotra tomobila. Dia fankalala aminay eo daholo ry zareo fa tena variana ary avana malala ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny asanay. Nefany dia azo lazaina ianao hoe kely sy bitika ihany ianao zany eo anatrehan'ny zavatra mitranga. Fa tsapanao fotsiny tsotr'izao hoe tsy mandeha irery fa manan'Andriamanitra. Dia tena jano mihitsy hoe any amin'ny tany lao dia asiny hoany. Hoe zavatra tsy neritreretinao hisy zany mihitsy fa asiny. Ary tena fanohatra tanteraka amin'ny teo aloha mihitsy. Andriamanitra rehefa anao zava-baovao dia aza mieritreritra hisy hidirany amin'ilay teo mihitsy. Tsy misy fampidirany amin'ilay teo fa zavatra
ho ny ten'andriamanitra ary tsy amin'ny resaka fananana ihany zany, tsy amin'ny resaka fidiram-bola ihany zany. Ho ny ten'andriamanitra ny amin'ny Koritianina nge tsika mankety ten'andriamanitra. Koritianina faharoa 5. Alleluia. 17. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ndreo efa tonga vaovao reo. Alleluia. Ry havana, na dia isika ty ary, ny mahasika atsika, ny maha olombelona atsika, rehefa tonga ao amin'ny Kristy dia tsy misy fampidirana. Alleluia. Tsy misy fampidirana. Ianao io zao raha elaela ianao tsy hitan'ny olona dia efa lasa ny vavaka, dia ny ahafantaranao fa ny vavaka ianao tsisy fampidiranao amin'ilay taloha mihitsy. Tsisy. Fa raha mbola mitovitovy amin'ilay taloha ihany ianao dia mbola tsy zava-baovao zany. Averiko ilay teny teo Koritianina faharoa. Koritianina faharoa Koritianina faharoa 5. 17. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Maromaro zany zavatra taloha zany matoa hoe indreo maromaro zany. Ny toetrantsika taloha rehetrarehetra maro. Alleluia. Rehefa tonga ao amin'ny Kristy rehetrarehetra eo nisy ohatry ny hoe olona ohatry ny fiarakodia ihany, karosy risy isy ianao, fa ny piesy rehetra ao anatiny efa niova daholo. Efa tsy moteranao taloha tsony io, moteranao amin'izao io raha tomobile ianao, tsy pneu-anao taloha tsony io. Alleluia. Amen. Dia hanovan'izany ny Andriamanitra amin'ny fiainanao. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia vakin-dranam-bavitsika salamo azafady. Salamo 5:20. 1:20. Satria anao voninahitra ny taona fitahianao ary ny dianao mitete menaka. Ity salamo 5:20 ity dia tena hoe salamo fideran'Andriamanitra ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ngezabe mihitsy. Satria any amin'ny 1:7 dia miteny manao hoe mamanga ny tany ianao ka mahamando azy, mampavokatra azy betsaka ianao, ny onin'Andriamanitra dia tondra-drano, mamboatra vary ho an'ny olona ianao ka izany no famboatra amin'ny tany. Mahampoka ny tany voasy ianao ka mampiravina azy, raha norona mivatravatra no hamontosanao azy. Ny tany fitsomoana ianao, satroanao voninahitra ny taona fitahianao ary ny dianao mitete menaka. Votondrano ny fiandrasan'ondry any an'efitra ary misikina fifaliana ny avoana. Lakotra ondry ny sa ary voasarona vary ny loasa. Alleluia. Misy fijona vavolombelona mahafinaritra hitako teo aloha vakiana kely. Misy aiza izy teo. Mbola tsy nitapahako kely ilay zavatra teo manjary adiniko fa ankehitrerena kely misy fijona vavolombelona zoky anitra teo zay ozy izy taloha tsy nanova tranona 5,000 ariary, ndroahany tompotrano, zao manana trano anankitelo sady mampahondrova trano, tsara Jesosy, mitany tompontsika. Alleluia. Arabaina nareo menakavy, mahafinaritra be zany. Alleluia. Zany Jehova, tsy mahalova trano 5,000 anao, fa rehefa tonga ny fotoana navozana anao, anao zavatra vaovao izy. Alleluia. Dia zao asiny ony mihitsy any an'efitra, asiny ony mihitsy any amin'ny tanilao, satria zany no spesialite an'Andriamanitra. Spesialite an'Andriamanitra io zany dia manao zavatra tena hoe atsimo sy avaratra. Alleluia. Atany karakaina, ataony feno loharano. Atanilao, asiny ony. Alleluia. Ary any an'efitra, any an'efitra zany tsy possible hisy lalana mihitsy satria fasika misavovona. Ho Jehova izany manao an'izany ka vitako izany Jehova. Alleluia. Androany ravana malala teteny aminao hoe aza matsiaro ny lasy na misaina ny taloha. Averanao ve Jehova Andriamanitra no zava-baovao amin'ny fiainanao? Mino ve ianao androany? Alleluia. Fa isy zavatra tena ovain'Andriamanitra hatramin'ny fakany mihitsy ny fiainanao. Ovain'Andriamanitra tanteraka mihitsy ny lokon'ny fiainanao. Tena lainao tena sao dia tsy zary ty. Alleluia. Raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tady ity Joba averiko ihany. Fa i Joba tsy nisy fotoana nalelovana ny fiainany taloha intsony.
tsy nisy tsony jova fotoana nafahana natsiaro ny lasa mety iza te mba ohatry zao zany fiainako taloha satria mbola tsara lavitra noho izany ny fiainan'ny jova taty-arina tsy nisy fotoana tsony koa jova tsy afaka tsy nisaitsaina tsony ny fahoriana zay ny lalova satria efa nampionon'Andriamanitra mihoatra lavitra no ny teo aloha naverin'Andriamanitra avoroeny daholo ny zavatra teo amin'ny toerana na inona zavatra mety niala teo am-pelantananao Andriamanitra ny amerina zany avoroeny ninona fiainana ratsy zay miainanao ho avadik'Andriamanitra solon'Andriamanitra tsara be zany amenina ary zao na inona aleloia na efa tsara ary ny teo ny Andriamanitsika io ry havana dia mbola mahita ny tsara lavitra sy miakatra sy miakatra trany ho ten'Andriamanitra ny fiandro malina to fipoakandro maraina ao izy zay tsy mitsahatra ny fipoakany mandra-pitatavovona ny andro miposaka nge fiainana hoe ny olana amintsika nge tsika mora miala ny olana amintsika tsika mora mandeha fa za teteny aminao aleloia vomiposaka io mahareta fa mbola ho hitanao zany ranon'oram-batra va mbola ho hitanao zany herin'Andriamanitra mbola hitanao zany fomba fitahian'Andriamanitra zany rehefa hoan'Andriamanitra ny voninahitra tany tompany antsika rehetra tapitra ny toriteny misaotra ny ina moa ny toriteny teo azafady indrindra rahabaviniana mahinsotsika tao anatin'izay toriteny nafinaritra be zay matoky sy mihina fa napairanao zany iniarany kantoka radio kiradio tonga fizarana fatsapantsika misy fi aminareo mazoto izara-patsapanina misy fi aminareo natsaro ny zatra nakasika anao manokana ve teo dia anjaranao zao mila mijoro mila mizara fatsapantsika inonary no zavatra nakasika anao tao anatin'izay zavatra rehetra ny tenenina zay raha afaka miteny ary ianao dia tonga dia menanao avetrany amin'izay ny fitenenana izy ary ny efa tafiditra ao ranavavitsika marina tiana inona no azonao ambara anao ny fitenenana makasitraka pastera ny fitenenana makasitraka anareo ny anadava tena azo atao hoe mamelombelona ny toriteny androany ny tena namarika an'andro any zany hoe betsaka amintsika no mandeha zavatra mafy amin'izao fotoana izao dia tokony hoe hitodika any amin'ny Jehovah tsika ary tsy tokony ho découragé mihitsiny satria izy no afaka mitazona antsika raha minino isika dia tsara Jehovah dia izy no manome fiainana antsika ohatran'ny hono izy zoky maheno zo teo dia makasitraka anazy tamin'ny fijoroana fahavolombelona fa nakasika be ilay hoe masera izy zany taloha efa fantatsika rehetrarehetra dia safidy izy ny ala dia matetika ozy izy rehefa miala iny ianao dia ny ohatrany hoe misy poids zany avy amin'ny sosiete ny teny hoe ohatrany hoe manozona dia izy ny safidy tsy haina atao anatin'izay tsy nijery an'izay fiteniny fiarahamonina izay dia tena ohatrany hoe nanamarika be mihitsiny izy izay teniny izay dia rehefa izy nitodika tany amin'ny Jehovah zany nitodika tany amin'Andriamanitra izy dia faly be izy fa eto izy zany dia izay izy manana zanaka manana fianakaviana matsiaro sambatra izy fa tsy voahozona zany dia mifidy miaraka an'i Jehovah dia faharoa tena nanamarika anahy fa teny moa zany tena nanamarika anahy ilay tenin'ny pastera hoe vao fotsiny tsika misafidy miaraka amin'ny Jehovah dia adino daholo ny zavatra mafy rehetrarehetra miainana ka hovainy zava-tsoa zany iny ary mety roa avy hoe ny arakaraka situation dia mety tsaratsara kokoa fa mila fotsiny tsika tsy ataontsika mitamberina ao anaty saintsika ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Makasitraka anareo mianadata iny tompo hatrany daholotsika rehetrarehetra Halleluia makasitraka indrindranao tanavavy marina ty anaty anatin'izay fizarana fatsapana mamy be zay Andriamanitra manakaiky pasoavana ny maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo izy indray ary no hiditra manaraka izara-patsapana manaraka halleluia raha ohatra ary ka efa ao indray raha latojo dia menanao avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara raha latojo anao fitenenana
Raha Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka pastera na ame fitenenana. Ny tena nakasika anahy dia teo amin'ilay hoe aza-mahatsiaro izay zavatra ratsy nisy teo amin'ny fiainanao, ny souvenir ratsy, izay zavatra nandratra anao taloha. Satria Andriamanitra dia manao zava-baovao. Halleloia. Dia zavatra ratsy dia ovaina lasa tsara. Dia nahafinaritra ilay fisaron'ny vavolombelona nareo teo, nakasika be daholo ny soko maheno soa dia masera afaka. Fa tena tsy potika ny fiainana tsy toran'ny olona vato azy sy ny sisa fa tena mitraka dia nambinin'Andriamanitra. Halleloia. Tena nahafinaritra. Dia ny pastera teo koa nahafinaritra. Dia ny ranam-pavianja teo koa nahafinaritra. Dia nakasika koa ilay hoe babo fa lasa afaka. Halleloia. Dia tena hoe saorana an'Andriamanitra satria satroan'Andriamanitra marina ny andro androntsika, satroan'ny voninahitra sady ny diantsika tena mitantemenaka tokoa noho ny amin'ny Jehovah. Dia miova ilay fiainana ratsy taloha, tsisy maminy, fiainana nangidy, fiainana tsy dia nanao ahoany fa rehefa teo Andriamanitra dia niova vaovao. Halleloia. Dia lasa mahafinaritra be, mampite hiaina. Dia lainy Jesosy daholo. Halleloia. Mankasitraka anao raha latotra tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay Andriamanitra mandratra pasoavana maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Ndao indray antsika piditra olona fa manaraka indray ary izy indray ary niditra manaraka ao rehefa ao indray ary ranabavy asa sinasary ranabavy Erika rehefa ao indray ary ianao dia tonga dia omenanao avy hatrany ny fitenenana. Mankasitraka pastera na amy fitenenana dia anona fahatanany tompo amintsika tsirairay avy dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny androava tena hoe mamy be sady nakasika na velom-panantenana be ny toriteny androany dia ny nahy moa izany tena nakasika daholo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa ilay tenin'ny ravavy Miaina Mahinsoa tena hoe nakasika ihany koa ilay resaka ilay hoe asiana le Isaia 42 mihitsy izany hoe any efitra asiana lalana nefa izany efitra izany dia tany karakaina sady tsy afaka hisy lalana hisorotra any nefa ny Jehovah mihitsy manisy lalana any dia ny tany laoko kosa izy asiana omby any ny tany efa tsy mate omby na tsy mahafinaritra nefa mbola asian'Andriamanitra rano velona dia io rano velona nefa tena hoe mahavelona antsika izany raha ohatra tsika ka misafidy manaika ny anadiny lasantsika ka tsy atsiaro ny lasa afaka tsaroana ny lasa raha hoe ampitahana ny zava-baovao nataon'Andriamanitra fa raha ohatra hoe mampisy ny saintsaina ilay zavatra ratsy ny ainantsika foana tsika na hoe mbola miaina amin'ireny fiainantsika taloha reny dia tsy afaka hanao zava-baovao mihitsy Andriamanitra. Dia ny fiaina izany hoe mila adinonao ny lasa mila ekenao koa iny lasanao iny hoe iny ny lasako fa hanorina fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra satria miaraka amin'Andriamanitra dia zava-baovao foana na dia efa ataony zavatra tsara raha ny fiainanao dia mbola hanao tsara vaovao mihoatra n'iny izy tahaka ny nataony amin'ny Joba izao hoe efa tsara ny fiainan'ny Joba tany aloha nanana ondry amanozy izy nanana zanaka maro izy fa mbola nataon'Andriamanitra roa avo eny ny fananany nampitombony ny taona iainany ny zanany lasa tsara tareno mihoatra ny teo aloha nefa mety efa tsara ny zanaka Joba teo aloha dia za zany tena miaraka amin'Andriamanitra rehefa miny sy matoky an'Andriamanitra na teo anatin'ny ady ary na teo anatin'ny zavatra ratsy ara zany ka rehefa manankina ny fiainana amin'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra tsara be mihoatra lavitra ny teo aloha tena mamy be ilay toriteny dia tena nafinaritra ilay izy pastera fa tena hoe tsy hita izay lazaina fa tena mamy be daholo dia Jesosy any mazoty anareo dia ilay fijoroana vavolombelona Miaina Mahinsoa koa tena nakasika hoe ny olona izy rehefa miala masera dia ohatra ny jeren'olona hoe ohatra ny hoe tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana ohatra ny tratran'ny oziny izany tsy pozipozy daholo ny olona miala masera nefa izy raha mijery ny fiainana Miaina Mahinsoa amin'izao dia tena hoe fitanin'Andriamanitra velona ny fiainany dia tahaka antsika rehetra ihany koa dia mankasitraka pastera
Haleluia. Amen. Thank Jesosy daholo. Alleluia, mamy be koa fizanana fahatsapana anao a. Andriamanitra manaiky pasavana amaly fity dia mitombozy sy fahasavana hatrany a. Rana bavelika Andriamanitra ny amaly fity a dia mitombo fahasavana hatrany. Misaotra indrindra manafana ny fandarana ny fizanana fahatsapana. Mbola misy olona hafa izara fahatsapana ao a. Alleluia. Raha efa ao indray any a rana bavitsika Angelina Rodriguez dia ndao menazava hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambany ny azo lazaina. Mankasitraka pasteur lame fitenenana dia manao nafetanan Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka naremena daholo tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be anahy dia hoe tany am-pahababona ny fiainantsika dia betsaka zavatra efa rava rehefa tsy eo am-pelatanan'Andriamanitra izany fa i Jehovah mihitsy no teny aza misaina amin'ny taloha na mahatsiaro lasa fa indro zao anao zava-baovao dia hoe na ny lanitra sy ny tany raha mbola ovainy vaovao dia maika ve ny fiainantsika fa aza asiana fisalasalana. Dia faharoa ilay hoe raha sarotra ny anisony any an-tanilao fa rehefa Jehovahandriamanitra no miteny dia tanteraka izany. Dia farany hoe na dia isika aza tamintsika mbola tsy mivavaka dia hafa be mihitsy ny fiainantsika fa rehefa mivavaka tsika dia le ao amin'ny Korintiana faharoa toko 10:7-10 teo iny hoe efa lasa ny zavatra taloha efa olom-baovao tsika tena fomba fiainantsika tena hoe nofain'Andriamanitra tanteraka dia hoe aza mora miala dia aza mora mandeha fa mahareta dia hita ny herin'Andriamanitra tsika. Dia izay ny tena nakasika pasteur dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Jesosy sorana indrindra dia mankasitraka indrindra. Halleluia. Dia mankasitraka amin'ny fizanana fahatsapana. Mahafinaritra mihitsy izy rehefa manao azy ohatra mihirahira mihitsy izy miteny. Jesosy amaly fitenao dia mitombozy sy fahasavana hatrany a. Anam-pahavengo Rodriguez. Dia tahiny tompo aritsika rehetra inona ndao aritsika hanao hina anankiray a. Alléluia. Iraritsika. Sotrana rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana fa mamy be mihitsy a. Sotrana koa tamin'ny fizarana fahatsapana sy ny fankasitrahana rehetra fa Andriamanitra ny amaly fitianareo. Alléluia. Dia ataontsika ty hira mahafinaritra be ty ary a. Ataontsika ty hira ty mahay reza trano fa tsara ny eo atratrany a. Dia ozy izy le hira hoe anao aninga tiany. Alléluia. Dia ataontsika izany hira izany a. Ho voninahitran'Andriamanitra. Tsy maintsy natokesika satria misy anankiroa iny iriny indray tsisy feo any kory dia manjary sao dia ilay tsisy feo nandeha teo a. Tsy maintsy nalefa kely. Atolotra fitiavana be antsika ary tery ty a. Dia mahay reza daholo dia aoriana tery tsika hivavaka dia hivavaka ho an'ny firenena marina fotoana. Tahiny Jesosy meno finaritra daholo. Ny Andriamanitra aminao hoe ay anao ka tsisy rovaka anao eto an-tanako. Tsy foky anao satria saraka. Aizindray anao tany vaholana marire leanao tsisy lafako fatovomay tratrany any fo latsalatsa nazo anao
azo amindray ny fomba fiterina fa mitanao ny tsarany beny andramanitra ny zava-drehetra tena hita tsy etomaina ny Fatsarany ao an-tratrany ialaoane diny lalilomaye manoteninama tsy maintsy hotafitana Asasay nitsu sentalasano tandu faisenau zavababa asa kumula ifitiani simalonga iani asana fuwala Fatsarany ao an-tratrany ialaoane diny lalilomaye manoteninama tsy maintsy hotafitana Fatsarany ao an-tratrany ialaoane diny lalilomaye manoteninama tsy maintsy hotafitana tsy maintsy hotafitana tsy maintsy hotafitana tsy maintsy hotafitana Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay a. Misaotra satria totoza soma tsara indray ny fandarana androany. Tena hoe voninahitra ho anao Jesosy a. Tsy tapaka ny fandarana, tsy tapaka ny Facebook a. Nety daholo ny connexion anay ary tafiditra daholo izay tokony ho tafiditra tamin'ity androany ity no fahasoavanao rery any. Misaotra Jesosy. Ary dia io zany teny zany mba tsisy ho latsaka an-dalana, tsisy ho tsainko voronam-piaza fa samy halleluia amoa avy zato eny aty ampony tsirairay avy. Eny tokoa Jehovah'Andriamanitra velona tokoa ny fanantenanay meno an'izany hoe efa misy zavatra posaka ao any. Halleluia. Andao tsika rehetra ry havana malala samy misaotra an'Andriamanitra sady fa tsy tonga fotsiny taminao zany teny zany fa misy zavatra efa posaka Andriamanitra any ho anao. Efa mikorina any ananany ny ony ary ho avy tsoela eo amin'ny tany lao. Halleluia. Anao zava-bavao Andriamanitra. Samy joro vavolombelona tsoela indray tsika rehetrarehetra fa hita zava-baovao. Halleluia. Mbola tsy niainantsika ao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Misaotra Jesosy a. Misaotra sady. Samy misaotra ny tokantrano ao dia tena hoe misaotra sady tompo. Misaotra ny amin'ny loharano. Misaotra ny amin'ny ony ikorina. Halleluia. Amin'zato tany lao zao hamainina ahita fiainam-baovao ianao. Isy zava-baovao, fitahina vaovao mbola tsy nikasiha amin'ny tananao indray, kasihany ho raisy ny tananao zany. Hitrotro valim-bavaka indray, ngeza be, hitrotro fiainana vaovao, hiaina fiainana vaovao.
izay mbola tsy niainanao indray ianao satria Andriamanitra anao zava-pahafa fiainanao. Misaotra Jesosy aho. Dia raha aza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay misaotra ny amin'ny teny dia tanteraho aminay araka ny halehiben'ny famindraponao izay tianao Jehovah Andriamanitra. Misaotra ianao ny amaly fiteny tsirairay avy izay tonga teto androany dia amin'ny indrafonao lehibe izay tsy takatry ny sainay. Misaotra Jesosy malalo. Dia voa Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dilitera iray aza anatin'izany teny mitoriana zany. Halleluia. Amen. Isika fitenenana ranam-pavisika zoklina amin'izao fotoa izao hivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenenana. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia miaraka hivavaka isika ho an'ny firenena. Jesosy malalo dia misaotra anao lehibe dia lehibe izany teny mamy izay mampahery tokoa nampitainao mpanomponao izany izay tena ilany tsiraray avy tokoa Jesosy tena hoe mampianatra anay hanadino lasa tokoa ary hipanjina ny fiainam-baovao izay efa homaninao anay Jehovah. Dia izany mihitsy no angatany ho an'ny firenenay Jesosy maro be mihitsy hoe miaina anatin'ny fahoriana sy fijaliana ny olona dia tena hoe mianko anatin'izany ny fisaina ny fankehitriny dia mampianatra ianao Jesosy ho amin'ny firenena io hanadino lasa rehetrarehetra ny inona fijaliana ny ainana fahoriana sy fanaketjana izay ny aina anatr'izay nampahory ny fanahy hatramin'izay dia mampiakatra amin'ny finoany tsiraray avy ianao hanana fanantenana fa manokatra lalana vaovao ianao dia izany no entina ambavako amin'ny firenenay mba ho jerenao izy ireo Jesosy aniza ao amin'ny firenena io na kely na lehibe izany Jesosy dia ho ampahirezinao amin'ny alalan'izany teninao mamy izany dia misaotra Jesosy malala ho tanteraka amin'ny malagasy rehetrarehetra n'izany amen. Dia raha sara keto izay dia ianao ny hamango ny tokantrano tsiraray avy amin'izao alina izao tena hoe tahiry ny tsiraray avy indray Jesosy eo ambany fiarovanao mahery ny rehetrarehetra dia ho tratra somaraina indray izay Jesosy raha pitso angatany amin'ny anara-mairinao izany dia misaotra tompo malalo voninahitra dia ho anao irery ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ny ianao raha linato anatin'izay vavaka mamy be izay noentinao izay. Andriamanitra ny amaly fitianao dia mitombositra fa soavana trany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra antsika rehetra koa tonga niaraka teto. Misaotra ny tamin'ny toroteny ary nambavinaina Mahesoa. Misaotra tamin'ny vavaka fanomboana Zoky Alain na rehetrarehetra izay nizara teny nizara fahatsapana rehetra ianareo nanao commentaire ary nareo rehetra izay tonga teto tsy misy adinoana fa dia samy tsofina rano. Jesosy amaly fitianareo dia mitombositra sy fahasoavana trano mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola sogny amin'ny ran'andro Jesosy ka teny tompo velena soamatsatsika rahampitsony antsika eo neto. Rahampitsy moa ny tenako dia andeha lavitra iainga maraina aloha hiezaka iainga maraina be mba afahana tafaverina manao fandanina fa raha ny tena marina raha atao amin'ny tano vao tafiara dia tsy ho vita ny lalina satria lavidavitra ny lalina ho lera-pitso fa zao kosa raha tahiny tompo venena soamatsara ka tafody soamatsara alohan'ny fandanina dia misy fandanina antsika raha-pitso fa raha tsy izany dia amin'ny sabaty tsika miona fa matoky sy mino efa fa ionety raha-pitso fa alefa ihany ny filazana. Tahiny Jesosy daholo ary dia bonne nuit akira 2 radio 245.com afahanao meno injapeo akira 2 misy totenzaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo lalina samy tahiny tompo daholo tafandriamandry.